Ny fotoanan'ny vaovao eto amin'ny radio Tana, iarahanao amin'ny mpanao gazety ny l'Express de Madagascar. Lovarafity arso lovarabary ho avy anko Romeo André miaja sy Garerana Evson izay ny tondra ny fandarana Atoandro Express amin'ny alatsinainy voalohany volana Jona ity misatatra volana vaovao sika mankatsitsika ao ivelany ao na izany na tsany aza tsy atao ampangatsika ny fiarahantsika akory izany satria dia mbola mitana ny sain maro hatrany ny vaovao manodidina ny fananganana Andriamatoa Rajaonarimampianina tsy eo amin'ny toeran'ny Filoha Rajaonarimampianina izay entina hanafanana ny fotoanantsika ao anatina minitra vitsivitsy iresahana ihany koa ny tontolon'ny fanatanjahantena isan'ny mafampana ihany koa ohatra ny fahalanin'ny Joseph Blatter sy ny fandresena azo ny fahombiazana azo ny ekipa-pirenena malagasy tamin'ny lalao ny sansaina tany Afrika Atsimo tafiditra ao anatin'ny COSAFA Cup raha ny fahazaverson sy ny ekipa teknika ny onjam-peo amin'ny radio Tana no mampitany feo any amin'ny toerana misy atsika tsirairay any manolotra ny araba-finaritra ho antsika rehetra miarabanao anko lovarabary dia miarabanao lovarafity arso ary manolotra izany iara aba izany ankafaliana an'ireo mpanaraka ny fandaratsika. Nivoaka tamina fanginany avokoa ireo karazan'olona fondron'olona fikambanan'olona eny fanatreo amin'ny zareo foloalindaza dia nivoaka tamin'ny fanginany avokoa nanoloana ny ady izay angano ataontsika azy ady misy eo amin'ny solomavim-bahoaka sy ny fiadidinany sy ny filoham-pirenena tamin'ny fanonganana an'Andriamatoa Rajaonarimampianina tsy ho eo anivon'ny toeran'ny filoham-pirenena herinandro izay ny lasa lovarabary mbola mifamafao anatin'ny sain'ny olona avokoa ny zava-misy tanteraka hoe misy tokoa ve ny fandikana ny lalam-panorenana nataon'Andriamatoa Rajaonarimampianina fandikana miverimberina saika hita taratra tena ombieny amin'ny fanambarana nataon'ireo izay mivoaka tamina hainao manjery dia tokarazana taremarika hatrany foana 20 araiky amin'ny 20 sy ny sisa toa ireny olona vao miverina mianatra manoratra sy manisa ireny avokoa ny akamaroan'izy ireo lasa variana any amin'ny adihevitra any amina taremarika sika fa tsy any amin'ilay adihevitra hoe nisy tokoa ve ilay voalaza ny solomavim-bahoaka hoe fandikana miverimberina ny lalam-panorenana ao anatiny zany rehetrarehetra zany ihany koa ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no miezaka mamoaka sy mandinika ny antota-taratasy fitoriana napetraky ny solomavim-bahoaka ho fanonganana Andriamatoa Rajaonarimampianina. Asa lovarafity arsora hoe anana ny fitoniana ilaina amin'izao fotoan'izao mihitsy ary zareo eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo amin'izao fotoan'izao indrindra moa tao an'iny tamin'iny farany herinandro iny ny voaboaka daholo araka ny tenenao ny tombo ny mpanohana n'Andriamatoa Rajaonarimampianina raha taditsika talata no nanomboka nisy ity ataontsika anaty faragnososiny ty hoe savorivory teny anivon'ny Antenimieram-pirenena satria azo lazaina an'izay ihany aloha ilay izy nisy ilay hetsika nataony teo anivon'ny Antenimieram-pirenena mbola ny solom-bavim-bahoaka any aloha niezaka niaro ny filoha na izany na tsy izany aza nefa rehefa vita ny fifidianana dia niditra avy hatrany ny filohan'ny repoblika ary karazana ohatrany hoe nanomeny ton raha izay nilazana azy nanomeny ton raha amin'ny resaka mozika ilay izy dia hoe nanomeny ton ny filohan'ny repoblika hoe izao no andefasana ny fomba fiarovatena dia ny fomba fiarovatena zany araka ny tenenao teo dia hoe any amin'ny resaka isa any amin'ny resaka procédure any amin'ny resaka fomba fiasa sy ny sisa ary any amin'ny resaka lalàna sy ny sisa mbola ohatrany somary nangingina ihany aloha ry zareo teny anivon'ny gouvernemanta ny prime ministre fotsiny ohatra zao no entsika sy hitatsika fa somary ny teny ny zoma fa rehefa avy eo amin'izay dia nivoaka tsirairay izy rehetra nanjary lasa saika heno daholo tsy hoe izy rehetra fa ny minisitra maromaro ny minisitra nitsangana eo no minisitra zay mahay lalàna eo anivon'ny ministera eo no minisitra sasany zay vao nanomboka namaly an'ilay izy raha ny voalaza moa nisy ilay ataontsika hoe filakevitrin'ny minisitra manokana tamin'ny zoma lasa teo raha ntsily-tsofina heno ny mpanao gazety ny vondro gazety l'Express de Madagascar dia tao hoe nametra-panontaniana ny filoha ary ny teny hoe ary anareo tao tsy mba hitako miaro ny filohan'ny repoblika dia voadiadona ary ny zoma ny asabotsy ny alahady ny sesesy maheno anarana minisitra ianao mivoaka amin'ny gazety ny minisitra rehetra lasa miteny an'ilay izy raha ohatra ny tsy dia nahita teny izy tao anatin'ilay izy dia izay mahatonga le hoe ao anatina savorivory tanteraka ny eo amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana amin'izao fotoan'izao no
handray fanapaha-kevitra no handinika fanapaha-kevitra na ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika aza dia niakatra teny amin'ny plateau ny Afrika 24 mihitsy niezaka nanazavany hoe inona sy nina fa araka ny voalazanao moa mazava ho azy. Nisy any mikasika kely ohatra ny mikasika ny votoatiny ministra sasany ny resaka momba ny votoatiny fa eo koa moa le mbola mandeha any amin'ilay ady any hoe tsy navoaka n'ireo solombavam-bahoaka mihitsy ohatra ny fanambarana ny filazana ilay taratasy fiampangana nalefan'izy ireo ny tsara homariana isika taty amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety efa tamin'ny herinandro lasa aloha no nahazo izay taratasy fiampangana izay sarotsarotra ihany ny hino hoe tsy nahita ilay taratasy fiampangana na ireo ministra na ireo solombavam-bahoaka pomba n'Andriamatoa Rajaonarimampianina fa fomba fiady daholo izany rehetra izany araka ny teninao teo moa dia mazava hoe any amin'ilay forme na ry zareo eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena ary any amin'ilay forme foana no resahana fa ilay fond tsy resahana mihitsy hoe nisy ve raha jerentsika ilay taratasy avy any amin'ireo solombavam-bahoaka dia tsy misy afa-tsy ny hoe fandikana miverimberina ny lalam-panorenana ka na raha ho manokana aloha na misy na nanaraka ny lalàna na tsy nanaraka ny lalàna na nanaraka ny fombafomba na tsy nanaraka ny fombafomba ilay antota taratasy napetraka ny solombavam-bahoaka satria marina fa iny adihevitra anankiray saingy adihevitra any-pahay lalàna tokony ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no handinika azy ampitoniana amin'ny maha-pahay lalàna azy fa tsy ny malagasy rehetra na izao mpanao politika rehetra izao raha toa ka any amin'ny resaka fambolena sy fiompiana na farafaratsy ny amin'ny fitantanana ny fambolena sy fiompiana no ny anaran'ilay solombavam-bahoaka anankiray na avy amin'ny andalana io na avy amin'ny ankilany dia mijanona miandry satria avelan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mba handinika an'ilay izy marina fa tsy maintsy misy ny adihevitra eo amin'ny samy pahay lalàna satria na ny pahay lalàna any hoe samy manana ny heviny sy samy manana ny eritreriny sy ny sisa fa eo koa ny azo avela ihany koa nge ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho tsarainy tantara amin'izay fanapaha-kevitra mety ho raisiny eo amaly an'izay fanontaniana eo any amin'ny resaka procédure nahita ny tena valiny ve ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa tsy amin'izao fotoana izao dia mijoro pahay lalàna ihany koa moa tsinona ny mpisolo vava ny talen'ny kabinetra fiadidinan'ny repoblika dia iny izy mitsangana ihany koa mandeha miezaka manazava ny lalàna mikasika ny azy eo tsy dia omena tsiny loatra ihany le olona rehetra fa hoe adiny samy pahay lalàna ilay izy fanazanajana tokony avela ny fitsarana avy momba lalam-panorenana handinika ilay izy ao anatina fitoniana raha mijerytsika amin'ny televiziona malagasy dia mahita karazan'olona mihitsy zany miakatra amina plateau zany sasany aza moa fanambarana dia mandeha en boucle mihitsy leo ianao mijery an'ilay televiziona malagasy mandeha amin'ilay manao an'ilay karazana fanambarana lasa na lalàna kely daholo ty karazan'olona rehetrarehetra ty manao an'izao fanambarana izatsy na izaro izao fa rehefa diniantsika tokoa ny lovarabary ilay izy karazana ohatrany hoe pression ihany ilay izy ho an'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoe guerre-na communication io ilay filoha pirenena tamin'ny talata ohatrany tena mivaloarika mialako tsiny amin'ilay fomba fiteny tena mitaraina tena kivy tena ketraka ary izay angamba natonga azy nandoto-tabatra tamin'ny conseil des ministres tamin'ny zoma iny hoe totsiany mihitsy ny gouvernement satria tsy mba hita mihitsy ilay olona hoe jereo any ilay sary endrika tamin'ny talata iny tamin'ilay fanambarana filoha pirenena iny pozin'ireo ministra ny sasany angamba toireny hoe foazina avy eny ambony fandriana ireny fa dia mbola feno endrika kivy hoe ravasady ve tiantsena sy ny sisa ny sasany ary moa manao jinina ny sasany no hita tao anatin'ilay vidéo tamin'ny no hita tamin'ilay fanambarana nataon'ny filoha pirenena iny fa raha tena jerena tokoa ve ny fond lovarabary tsy sanatria tsika akantoeran'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ina marina moa no tena fond tamin'ity raharaha ty ilaza indray ve isika no miteny hoe avela apila anatina fitoniana ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hijery an'ilay an'ilay andray ny fanapahan-keviny fa ny tsara homariana fotsiny angamba dia ny voalazany ao anaty lalam-panorenana hoe na ny afahana milaza fa miongana ny filohan'ny repoblika dia na izy nanao famadihana tandrazana haute trahison na nandika ny lalam-panorenana zay le hoe violation grave na violation répétée
misy an'izay zavatra anankitelo zay zany na haute trahison fa tsy hoe haute trahison si violation grave si violation répétée grave et répétée fa hoe na haute trahison na violation grave na violation répétée zay ilay ao anatin'ny lalam-panorenana zay aloha fe zany tsy sanatry hoe andeha teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana indray hoe raha ijery fond fa ny hitako hoe tsara resana ihany any amin'le resaka fond afahantsika mijery raha mijery io lalam-panorenana io sika misy ny miteny hoe tsy de grave ilay fandikana lalam-panorenana ho amanokana aloha rehefa misy ny fandikana lalam-panorenana na kely aran'iny efa fandikana foana zay fa ny lalam-panorenantsika moa manaiky hoe tsy maintsy grave ilay violation na ny verimberina zany hoe na mandika lalam-panorenana aza moa zany rehefa tsy de loza loatra ho an'ny firenena iny de tsy manina asa hoe azo iainantsika ve zany fa izay nefa ndekentsika malagasy satria fombantsika malagasy moa manaiky hoe zay zavatra kely io koa ve nataoko de tsy manina fa zany hoe ny fiatraikany nefa ny any amin'ny zavatra rehetra manahirana antsika foana ihany fa ny lalam-panorenantsika zany no efa manaiky aloha hoe raha tsy de grave be ilay fandikana ilay lalam-panorenana de tsy manina fa raha miverimberina kosa ilay fandikana iny na tsy grave aza zany de tokony hitranga anjaran'ny eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana zany ny mijery an'izay rehetrarehetra zay ny somary manahirana kely afotsiny lova rafidy arso de hoe tsy mandeha any amin'izay resaka izay mihitsy tsika ohatrany samy mody fanina daholo ny rehetra hoe nisy ve ny fandikana lalam-panorenana nataon'ny filohan'ny repoblika raha mijery ilay taratasy ataon'ny solombavam-bahoaka tsika aloha de mitanisa izy hoe reto avy ny fandikana lalam-panorenana nataon'ny filohan'ny repoblika de anjaran'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no mijery hoe tena fandikana tena ny verimberina marina tokoa ve ilay fandikana lalam-panorenana tiako tsindrina kely fotsiny ireo fandikana lalam-panorenana ny arahan'ny Antenimieram-pirenena sy ny filohan'ny repoblika natao izay no tenentsika sy naverimberintsika matetika teto amin'ny Atoandro Express tsy voalaza mihitsy ao anatin'io nefa de iny anankiray no tena azontsika tenena hoe fandikana ary za mieritreritra hoe tena grave ilay fandikana ny andiny ny fahaefatra amby dimapolo satria izao ny hafarany ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ny hafarany satria nandika ny andiny ny fahaefatra amby dimapolo ny lalam-panorenana ny solombavam-bahoaka sy ny filohan'ny repoblika de ny vokany ny zava-misy amin'izao fotoan'izao rehefa nandika ny lalam-panorenana iny izy ary namela ny solombavam-bahoaka hamadibadika palitao hiovaova tsy hanaraka izay karazana consigne omeny antokony na nanaiky ny tsy hanarahany solombavam-bahoaka ny consigne omeny vondrona parlementaire de izao ny farany rehefa tsy nisy ilay fanarahana hoe vondrona antokony manolotra anarana prime ministre anankiray inona ny zavatra mitranga izao ny gouvernemanta lasa manohana ny filohan'ny repoblika ny gouvernemanta nefa tadidio tsara fa raha tsy eo ny lehiben'ny antenimieran-doolona de ny gouvernemanta raha ny voalaza ny lalam-panorenana io de ny gouvernemanta no mitantana ny firenena satria manina mahatonga an'izay le hoe gouvernemanta satria ny gouvernemanta raha ny endrikendrika io lalam-panorenana io sy ny esprit an'io lalam-panorenana io raha ny fanahy io lalam-panorenana io ny gouvernemanta ange tokony émanation ny Antenimieram-pirenena aloha satria ny lehibe ny gouvernemanta de tokony natolotry ny maro anisa tao amin'ny Antenimieram-pirenena saingy tsy nanaraka an'izay teo amin'ny Antenimieram-pirenena tsy nanaraka ny lalam-panorenana fa nandika ny lalam-panorenana de nanolotra anaran'olona 3 dimy sy enina tany amin'ny filohan'ny repoblika ny filohan'ny repoblika koa tsy nanaraka ny lalam-panorenana fa nanery ankolaka zany ve moa lavintsika de izay olona tiany no notereny ho atolotry ny eo anivon'ny atolotry ny solombavam-bahoaka de lasa miteny ny lehiben'ny gouvernemanta hoe ny patronko de ny filohan'ny repoblika tsy raha ny tokony ho izy raha ny voafaritra ny lalam-panorenana izay samy nanitsakitsaka na ny Antenimieram-pirenena na ny filohan'ny repoblika de ny lehiben'ny gouvernemanta de mivoaka atolotry ny avy ao amin'ny Antenimieram-pirenena izany hoe tao amin'ny Antenimieram-pirenena tokony nisy majorité tsy miovaova fa majorité anankiray voafatotra fifanarahana ary ny fanaraka ka tsy nanolotra afa-tsy anaran'olona anankiray ho an'ny filohan'ny repoblika de ny filohan'ny repoblika raha nahay ny fanaraka tamin'ireto solombavam-bahoaka ireto de nanendra io prime ministre anankiray nekeny rehetra io tsy tonga amina zavatra tahaka izao tsika lova rafidy arso raha nisy ny fanitsakitsahana tsy nilaina verimberina nefa izy ty de ny verimberina fa raha nisy fanitsakitsahana lalam-panorenana de ny nataon'ny Antenimieram-pirenena sy nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fanendrena ny prime ministre
io fanitsakitsahana lalam-panorenana io dia azo lazaintsika mihitsy androany hoe gravy loza naterany loza no naterany ho an'ny firenena satria manjary lasa miteraka an'izao savorovory iainantsika amin'izao fotoan'izao reo. Io ny tena violation grave, io ny tena violation répétée satria tsy indray mandeha fa indroa ary efa nanaovana resa be teto amin'ny firenena fa ny hafarany dia izao. Fa amin'izao fotoan'izao moa tsy misy miteny io fond io, tsy misy miresaka ilay fond satria samy manaiky ny rehetra fa samy nanitsakitsaka ny lalam-panorenana, nanao zinona ny lalam-panorenana na nosiosy ny lalam-panorenana dia samy mody fanina daholo. Nefa io dia violation grave. Asa hoe iza re no afaka mitory? Ny filohan'ny repoblika tsinona ny azo toriana androany aloha tamin'ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana manoloana ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Fa eo koa mbola tonga amin'ilay hoe violation grave ihany koa ngeny natao raha ohatra mbola tsy mipetraka foana ny HCJ. Fa satria na isika malagasy olom-pirenena izay olona rehetra raha voalaza ny lalam-panorenana dia hoe izay olona rehetra manana intérêt dia afaka mitory ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony tokony hosazian'ny HCJ raha ohatra misy zavatra ataony noho ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana. Aiza re ny HCJ amin'izao fotoan'izao ahafahanay olom-pirenena mitory an'ireo solombavam-bahoaka ireo sy ny filohan'ny repoblika tamin'ny tsy fanarahan'izy ireo ny lalam-panorenana ka niteraka an'izao olana be iainan'ny firenena amin'izao fotoan'izao reo. Ino moa ilay tsy nahafahan'ny filoham-pirenena nanorina nametraka an'ilay HCJ voalaza ny lalam-panorenana hoe herintaona ao aorianany nanaovany fianianana ny fandraisany andraikiny tsy nitsangana ny HCJ. Fa ankoatran'izay keo hitantaratra ihany koa ohatra sady tsy voalaza atao anatin'ilay fitorinana napetraka ny solombavam-bahoaka ihany koa taratasinady napetraka solombavam-bahoaka ihany koa ilay hoe isan'ny fanitsahana ny lalam-panorenana ihany koa ilay tsy fanaovana n'ilay fanambaram-pananana araka ny voalaza ny lalam-panorenana na ny filohan'ny repoblika na ny solombavam-bahoaka samy tsy nisy nanajana izay andinin-dalàna izay aiza tsy voalaza ao ihany koa izay zany zao isan'ilay hoe fandikanana lalam-panorenana zany hoe ary amiko ilay tsy fanaovana ilay fanaram-banana teo amin'ny HCC dia tena mbola azo lazaina ihany koa hoe grave satria miteraka ny olona hijanona amin'ilay kolikoly satria hoe rehetra ary tsy manao miteraka amin'izao fotoan'izao ne izao ny inspecteur des impôts ny inspecteur du trésor mba misy ve amin'izy ireny manao fanambaram-pananana nahoana moa izy ny anaoko dia ny ataony foana ny ataona dia misy raha ny enquête efa tokony azo atao hoe misy manao enrichissement illicite amin'reto mpiasa-panjakana ambony sy ny sisa reto tsisy mihetsika ahoana moa ny anao fa nefa ny olona tokony ho modely mitantana ny firenena tokony hanao an'izany fanambaram-pananana izany ary tsy manao fa nitsakitsah lalam-panorenana anie no mamaritra an'ilay izy lalam-panorenana no mamaritra an'ilay izy fa tsy sanatriako hoe lalàna tsotra fa lalam-panorenana saingy tsy misy miteny tsy misy miteny ilay izy fa dia avela izay mahatonga lova rafidy arsoa hoe amin'izao fotoan'izao any amin'ny resaka isa sanatria misy sary izay moa karazana fanambarana nivoaka tamina gazety maro teto Andrenivohitra hoe 400 analana 9 misy miteny hoe 5 misy miteny hoe 7 tsy tafiditra ao anatin'ilay kisary fotsiny angamba dia hoe nisy anay ireo solombavam-bahoaka nantsoina tonga tamin'ny jet privé mihitsy tamin'ny fotoan'iny andeha hifidy nisy anay voalazany gazety l'Express de Madagascar andremato solombavam-bahoaka sy teny andrena solo ndraiky fa tamin'ny firy alina vao tonga andatsabaty fotsiny zany rehetra zany tsy misy miteny fa samy modimody faniny dia manjary lasa any amin'ny resaka adina isa raha ohatra ny atao any amin'ny resaka adina isa azo atao hoe nisy ny afiretena fiaramanidina manokana mihitsy tamin'ny fotoan'iny nentina teo hoe nisy ane solombavam-bahoaka aitsika ane ohatra ny ahoana fomba fiasan'ny zaza solombavam-bahoaka izany ny asa ange tsy misy hoe tonga manao appel dia tonga manatrika fa tonga fotsiny aloha dia misoratra anarana riananariva fa hoe amin'ilay fotoanany appel iny ihany fotoany aitsika ane izany hoe vitsikely zareo fa rehefa tonga resaka tombotsoa hay ve teto Antananarivo daholo ihany ny solombavam-bahoaka rehefa resaka commission plénière izarana tablette na izarana zavatra ohatr'izany daholo ny solombavam-bahoaka fa rehefa andao sika hanao formation jeren'ny olona rehetra tsy misy eo izy nareo ara fa 7 nefa zareo any ambadimbadika any amin'ny bloc 14 moa ny sasany malaza mihitsy mantsy izay bloc 14 izay ny sasany tarianana tarisa rehefa tonga fotoana hifidianana fampiantso izy rehetra dia tonga vao dia feno ilay izany ange zao adina isa zao ny anisan'ny mahatsara n'ity resaka adina isa ity fotsiny angamba lova rafidy arsoa dia hoe lesinao any solombavam-bahoaka mba misy fomba fiasa tokony hajaina ihany koa eo anivon'ny Antenimieram-pirenena eo fa tsy sanatria hoe rehefa te hiditra ianao dia miditra dia rehefa te hivoaka ianao dia mivoaka dia manao
tsiditsidika tahaka izany de tonga zany ange raha ny rehetra mahafantatra zany za mino fa mahafantatra an'izany eo anivon'ny présidence manahirana amin'ity le resaka miady amin'izy ity solombavam-bahoaka ane tonga izy manatrika ny misy ohatra formation de tonga nery zareo maka ny pause tonga nery zareo mihinana ny sakafo atoandro karakaraina fa rehefa tonga ny fotoana hoe ndao amin'izay hianatra zara raha misy olona firy hoe fa ny plat arosin'ilay mpikarakara lany foana ihany rehefa tonga ny atoandro ny pause café lany foana ihany satria reny fotoana reny no enjehan'ny solombavam-bahoaka raha tsy io nampiarana nandritra ity fifidianana ity fa ny eo anivon'ny règlement intérieur ny tokony amboarina de izany ve no tiany solombavam-bahoaka sy ny filohan'ny repoblika izay manana solombavam-bahoaka mbola miara-miasa aminy androany hoe aseho ny vahoaka amin'ity resaka ady amin'izy ity tsy voavoalohany tsy voavoalohany tsy voavoalohany ny ady amina isa teo anivona solombavam-bahoaka teo anivon'ny Antenimieram-pirenena sy ny filoha-pirenena vao mainka andeha hiteraka olana any amin'ny vahoaka hoe andraso olo hoe fifidianana olona 150 aza ve tsy vitan'izy ireo manara-maso azy de ahoana zany fifidianana amina olona tapitrisany eto Madagasikara nefa solombavam-bahoaka mihitsy no mipetraka tamin'ny fotoana iny mipetraka teo aloha teo hoe izao de anara-maso an'ity fifidianana ity de tena nitombona teo mihitsy ry solombavam-bahoaka katy sy ry solombavam-bahoaka vilolona mifampisitona micro manahirana zany hoe lasa adin-jaza le izy lasa adin-jaza ilay resaka tak'izao tsy voavoalohany adina taremarika teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny solombavam-bahoaka tsala am'izao tsarotsika tsara ne tamin'ny fanendrena ny Andriamatoa Jean Ravelonarivo nisy ny filazan'ny filoha-pirenena hoe Andriamatoa Jean Ravelonarivo natolotra solombavam-bahoaka 520 firy nisy an'izy iny de tsy andaniny koa ny vondrona ambodifoana laza fa manana 20 fanina daholo rehetrarehetra hoe firy zany nisy an'ny solombavam-bahoaka anivon'ny Antenimieram-pirenena io anko moa le filalaovana an'ireo solombavam-bahoaka sy fanatanterahana sitrapon'izy ireo anko moa natonga an'izao tsy tia andatsa fa hoe karazana kakeriny ampokely tiany ihany ny filoha-pirenena tamin'ity raharaha indray mitoraka aty ka tsy nahalala hoe misy veliko bay mandrivorivany mety ho azony tamina fanazarana nyreto solombavam-bahoaka reto zay koa no endritsika lovarabary miampita amin'ny fitim-baovao ireo gazety izay nivokariny vondro gazety l'Express de Madagascar tamin'ity alatsinainy ity